Olon-dehibe 4 kosa avy amin'ny faritra 4 eto Madagasikara no izahana tratrarina amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra amin'ity taom-pampianarana 5 sy 4 sy 2 ity. Ivitoerana zato no ampianarana azy ireo ka ny any amin'ireo faritra tena sahirana indrindra no anatanterahana izany fampianarana teny sy manoratra izany. Mbola maro ireo faritra eto Madagasikara no ahitana tahana tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ambony indrindra. Ny ampolisany zato ny olona avy any amin'ny faritra Androiny tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Maro koa ny ao Atsimo Atsinanana, Anosy, Melaka, Analamanga, faritra Atsinanana. Olon-dehibe 4 tsy mahay mamaky teny sy manoratra no ezahana ampianarana amin'ireo faritra tena hita fa tena sahirana izay hiparitaka amin'ny fitoerana misa zato eto Madagasikara, raha nambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary nandritra ny fanokafana ny andro iraisam-pirenena ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ny asabotsy teo. Fanatanterahana ilay niresahan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny Journée internationale de l'alphabétisation. Tamin'iny izy efa niresaka ny momban'ny nahazoantsika zany ilay loka lehibe tany amin'ny UNESCO ary ao anatin'izay loka izay zany fanatanterahana an'ity programma ity. Ity programma ity moa zany dia programma anankiray izay miezaka anatratra ny fampianarana mamaky teny manoratra mikajy olona eo amin'ny 4 eo amin'ny faritra 4 eto Madagasikara ary amina toerana ivitoerana zato. Ary dia ny PNUD sy ny UNESCO manampy ao anatin'izay dia izay ny zavatra nataony. Maharitra efa-bolana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo olon-dehibe ireo raha ny nambaran'ny talen'ny fampianarana ambaratonga voalohany. Tanjona ny ahafahan'ireo olona ireo hiotra amin'ny fiainana. Raha ny fianarana mamaky teny sy manoratra zany dia maharitra eo amin'ny efa-bolana eo zany no hoany. Misy metodologia moa ilay ataontsika hoe ilay AFID zany no ampiasaina amin'izay anina izay. Dia raha ao anatin'ity programma avotra moa zany ilazana izy aty amin'ny fanabeazam-pirenena fa any amin'ny ihany izy no any amin'ny système Nations Unies no hoe programme conjoint fa aoriana n'le alphabétisation zany hoe lafiny pédagogie zany no an'ny ministère fanabeazam-pirenena dia hiditra misehatra ny asa zany ireo olona ireo na amin'ny formation professionnelle zany na amina fambolena na amina resaka sakafo zay le hidiran'le oui système Nations Unies zany mandray ny relais le programme dia ny anjaran'ny fanabeazam-pirenena zany hatrany hatrany dia ao anatin'izay pédagogie zay mialphabétiser an'ireo le olona tsy mamaky teny sy manoratra dia avy eo raisina ireo olona ireo zany tsy avela hoe rehefa mahay mamaky teny sy manoratra izy dia mijanona eo satria ny tanjona zany dia mba hoe ahafahany mihoatra amin'ny fiainana zany indrindra fa amin'ireo toerana izay eritreretina fa tena hoe be dia be ny misy ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra zany tena hiasan'ilay programma amin'izao fiandohana zao. Nanambara ihany koa ny ministra ny fampianarana fa efa miparitaka manerana ny nosy ny kit scolaire ary any amin'ireo faritra lavitra no hanomboana ny fizarana. Mahatratra hatramin'ny 2 tapitrisa mahery zany. Isy ihany koa ny cantine scolaire ho an'ireo sekoly eto Antananarivo, faritra Androy. Ny antsasaky ny sekoly eo amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Andrefana no azo cantine ihany koa. Tablety miisa 9 no hozaraina miaraka amin'ny télévision sy panneau solaire miisa 7. Hozaraina kit ihany koa ireo mpampianatra subventionné rehetra.